Toizantsika amin'ny vaovaon'ny fahasalamana tontosany fanaovana ny mpiara-miasa teo amin'ny vondrona Star sy ny hôpitalin'ny Renitsanjaza tsy tsara lalàna. Tsy vao izao moa no nisy ny fiara-miasa eo amin'ny Rotonta, izany hoe karazana famoazana indray izany ny fiara-miasa misy izao no tao izao. Noroso tamin'ny fanavaozana ny fiara-miasa eo amin'ny centre hospitalier universitaire mère enfant et tsara lalàna ny vondrona Star ka nanolotra tavoangana Oviva misa 100 isam-bolana ireo zazakely raisina an-tana sy hitsaboana ao toerana. Io ny fantatra nandritra ny fifanaovatsiny izay nitotsaina tetsy amin'ny toeritoeram-pitsaboana ity. Ilaina dia ilaina tokoa ny rano sotro madio amin'ny fitsaboana ny zaza. Nandritra ny fitotoana amin'ny fanomezana Oviva izay rano tena ampiasainay tokoa amin'ny fitsaboana ny zaza satria entina anapohana ny SRO, entina anomana ny rano very amin'ny zaza izay tratra fivalanana ny tena ampiasainay indrindra ny Oviva. Dia tsy mbola nandiso fanantenana anay izy ary mbola tsy tapaka mihitsy nandritra n'izay fitotoana izay fa tonga foana dia tena manala fahasahiranana ny reny izay zavatra satria sitrany mba tsy voatery koa mividy rano ankoatra ny hoe fanafody tsena tsy maintsy vidiana mba entina hitsaboana zazakely dia tena isorana ny zareo be dia be izay zavatra izay fa mitsitsy tokoa ny zazakely marary. Antoko no avin'ireo ankizy tsiraray izay omena fitsaboana ny fifandraisana anjara avy amin'ny vondrona Star araka ny nambaran-dramatoa Anarabary, sekretera jeneraly ny vondrona Star. Amin'ny ankapobeny dia mahatratra 5 hatramin'ny 17 isan'andro ny isan'ireo zaza raisina tanana ao amin'ny ireo sampan-draharaha maro samihafa ao amin'ny hôpitalin-jaza ao tsara lalàna. 300 isam-bolana kosa ny mandalo ao toerana. Natao hitsaboana ireo zaza noho ny tsy fahampindrano ao amin'ny vantana, tratran'ny aretin-kibo, mandoha sy ny aretina hafa tsy voatanisa ireo rano fisotro madio avy amin'ny vondrona Star.